Sy teny randriana solony haiko ilay filohan'ny anterimeram-pirenena modia nilazany hoe tsy misy olona ambony lalàna intsony eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavozana izao. Tsy misy olona ambony lalàna intsony eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavozana izao. Tsy midika ho meloka raha hoe sorona tamin'ny dokotera Sahondrary Malala Marie Michel ny immunité parlementaire-ny hoy ny filohan'ny anterimeram-pirenena sy teny randriana solony haiko rehefa nitondra fanazavana mikasika ny raha fisamborana ny solombavam-bahoaka ny fianaran-tsoa ny tenany. Nambarany ihany koa fa mbola azo atao ny makapisolo vava sy miaro tena tao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny fanapahan-kevitra izay nanalana ny immunité an'ity solombavam-bahoaka ny fianaran-tsoa ity hoy hatran'ny fanazavany filohan'ny anterimeram-pirenena rehefa nisy taratasy avy amin'ny fitsarana. Namafisiny ihany koa fa tsy misy olona ambony lalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavozana izao. Io moa anisan'ny teny izay matematisany filohan'ny anterimeram-pirenena Andriamatoa sy teny randriana solony haiko. Raha manao tamberina kely ny efa lasa sy nijery todika ireo efa nandalo moa isika, raha mahafantatra fa anisan'ny tena mpanohitra mavaivay ny fitondrana teo aloha i Andriamatoa sy teny randriana solony haiko sy ny ministry ny fitsarana ankehitriny Fanirisoa Erinaivo. Ankehitriny moa dia anisan'ny pomba fitondrana ankehitriny izy ireo ary tena pomba ny fitondrana ny fanavozan'ny repoblika izay tariny Andriamatoa Colonel Mikael. Fantatra raha teo moa i Fanirisoa Erinaivo dia ministry ny fitsarana ary sy teny randriana solony haiko dia filohan'ny anterimeram-pirenena. Ndeha moa isika hijery kely ny fahatsiarovana tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny Ramatoa Fanirisoa Erinaivo fony mbola izy mpanohitra ny fitondrana Andry Rajoelina. Zany dia midika fa tena hoe tsisy lavana azy le HCC, tena hoe fatina alika tsisy lavana azy, miala tsiny amin'ny fitenenana mais je n'ai pas les mots. Teny aminareo aho hoe na milaza ary zareo fa ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny vahoaka ary ny fahefana nangalarina dia tsy avy amin'ny vahoaka. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hivadika kely any amin'iny faritra avaratry ny nosiny Madagasikara iny. Fampandrosoana ny faritra Diana migadona any Antsiranana ny androany maraina ny filohan'ny fanavozana mivady sy ireo delegationna miaraka aminy. Migadona ao amin'ny siranam-piaramanidina Arasara ao Antsiranana faritra Diana ny filohan'ny fanavozana Colonel Randrianirina Mikael sy Ramatoa vadiny miaraka amin'ireo mpikambana maro ao amin'ny gouvernemanta. Ity fitsidihana ity moa dia fitsidihana tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika ny fanavozana sy fampandrosoana ary koa fanaraha-maso ny fanamafisana ireo tedikasa sy fandaharanasa izay ataon'ny fanjakana ao amin'ny faritra Diana ho fampandrosoana mahagitra sy ho fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina. Mbariky tatandraza moa dia milela-paladia sy miangavy ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael koa satria mangataka fionana aminy i sekretera hony hoe izy dia efa ho ray volana miodikodina ao iavoloha fa tsy mety tafiditra ka mifanina amin'ny filohan'ny fanavozana ka izany indrindra no anaovany ity Andriamatoa ity fiangaviana ndeha mo arantsika vetivety ny fiangaviana izay nataony. Safady indrindra Andriamatoa filoha ary tena milela paladianao izahay madame sekretera ao ivelan'ny bureau-nao ao izy eny avoloha efa ray volana latsaky zay no niodikodina tao foana izy te iaona aminao te ifampiresaka aminao nefa tsy mety tafiditra satria mbola miandry ny valiny zany audience avy anambotsy roatra zany nefa efa ray volana zay tsy mety tonga hatrany aminao ny valin'le audience. De reo miaramila anao reo foana no fampiresaka amin'ny ivelany ao reo koa moa zany tsy afaka mampiditra satria mbola miandry an'izay valiny taratasy zay zareo ka kehitriny efa tena kivy tanteraky sekretera ary efa mitomany izy satria malahelo tsy tafiditra. Tena miangavy moa colonel mba raiso sekretera fa tena te iaona aminao izy confidentiel tanteraka ary urgence ny zavatra iaonany aminao. Tena miangavy moa colonel mba raiso re sekretera. Numéro téléphone nazy 34 81 950 85 34 81 950 85. Mba miangavy re mo colonel milela paladianao izahay mba raiso sekretera fa te fampiresaka aminao mafy izy.
Mitalao milela paladia ary miangavy mafy mo Andriamatoa mariky tatandraza ilay mpaminany fahiny koa satria te iona amin'ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael miodikodina ao iavoloha foana ny sekreterany miandrandra ny fionana amin'izany filohan'ny fanavozana izany rarina ka tena ho rarina tokoa mo Andriamatoa mariky tatandrazana mba hatratra izany tanjony zany mba iona amin'ny filohan'ny fanavozana Colonel Mikael. Izahay ihany koa min marimarina kokoa fa tratra izany fionana izany dia faly ireo zentata sy ireo rehetra izay pomba any mariky tatandraza. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay ano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavainay ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.